Malagasy mpiray-tanindrazana. Nandrasantsika fatratra nandritra ny enim-bolana izay ny fanaovatsiny ny tondrozotra narafitry ny SADC. Rehefa niraisainy ary niompo amoaka ny firenena ao anatin'ny olana sy ny adila politika ireo vondrona tonga rehetra dia tanteraka soamatsara tamin'ny asabotsy fa 17 septambra 2021 teo ny fanaovatsiny ilay tondrozotra. Io tondrozotra ny fanarahany io zany no lalatokana tsy maintsy izorantsika makany amin'ny fikarakarana ny fifidianana madio, mangarahara, eken'ny rehetra ary indrindra ankatoavin'ny fianakaviam-be raisam-pirenena. Ny fanaovana sonia dia midika ihany koa ny famerenana ny asin'ny firenena sy ny fametrahana ny Madagasikara eo amin'ny toerana misy azy eo anatrehan'izao tontolo izao, ary ahafahantsika ihany koa mifantoka bebe kokoa amin'ny fampandrosoana ny toe-karena sy ny ara sosialy. Na dia teo azy ny lalatsarotra nidiavintsika dia ny toetra atao am-pontsika hatrany ny fanantenana. Ankehitriny dia vitatreo ny sakana rehetra ary afaka miroso malalaka, tsy misy salasalana intsony isika. Isaorana manokana ny vondrona SADC sy ireo mpanelanelana tamin'ny famahanan'ny olana teto a Madagasikara. Ekena fa naomby ny fifandraisan-dahatra sy ny fifandeferana teo amin'ny samy malagasy ary voasorotra mazava ny lalana ivoahana amin'ny krisy politika ankehitriny. Kanefa ny fanohizana, ny fanatanterahana io tondrozotra io dia mitaky famendrehana sy fitiavan-tanindrazana avy amin'ny tsirairay avy. Koa mitodika manokana aminareo vondrona politika rehetra ny tenako ankehitriny. Mino sy manantena aho fa ny fahendrena amin'ny mahasamy malagasy no ataonareo mpanao politika ho ambony ny zava-drehetra, satria tompon'andraikitra ianareo eo anatrehan'ny vahoaka malagasy roapolo tapitrisa tao aoriana n'iny fanaovana sonia iny. Tompo-kilasy, tompo-kivavy, noho ny tombontsoa ambonin'ny firenena dia ekeko sy ankatoaviko ny fifanarahana vita sonia mba ahafahantsika mametraka ny androm-panjakana rehetra ao anatin'ny Repoblika fahefatra ampitsoniana sy ampilaminana. Ry Malagasy namana manerana ny nosy, fantatro ny mety ho tebotebonareo, kanefa matokihy fa tsy hitondra anareo vahoaka malagasy any amin'ny lalana tsy azo antoka mihitsy ny tenako. Tsy maintsy mitraka isika, tsy maintsy mifammetanana, tsy maintsy mifampatoky, ary ny firaisan-kinantsika no tena herintsika. Tsy hainy tsy hisaotra manokana an'ireo filoha alin-dahy sy ireo tompon'andraikitra ambonin'ny filaminana izay naneo sy nanamafy fa manana ny fiandriana ny firenena malagasy, koa mendrika ny ankasitrahana manokana izy ireo. Ry Malagasy namako, na omaly, na androany, na amin'ny ho avy, dia tsy ny salasala ary tsy salasala mihitsy aho andray ny andraikitro sy anatanteraka ny adidiko amin'ny fiarovana ny ambom-pirenena izay mibaiko hatrany ny fanapahan-kevitra izay niraisiko. Ary misy ny fiteny milaza hoe tsy misy sorona lehibe noho ny fioarana ny foto-kevitra ijoroan'ny teny mba hanompoana ny firenena. Izany anefa tsy manala na oviana na oviana ny finoana sy ny fitiavan-tanindrazana ary ny sotokoavina ato amiko. Ho ela velona ane Madagasikara tanindrasantsika, ho tanteraka ane ny sitrapon'Andriamanitra. Masina ny tanindrazana, misaotra tompoky lahy, mankasitraka tompovavy.